Fiaravantsika rehetra tratra ny taona vaovao 2024. Mirary soa sy fahasalamana indrindra ho antsika rehetra, ary koa mirary ary miandrandra fiovana ifotony eo amin'ny lafim-piainantsika rehetra amin'ity taona vaovao ity, izay taom-pifidianana ny filoham-pirenena eto Madagasikara. Misarika manokana saintsika rehetra amin'ny mahasaripady izay safiditsika amin'ny olona izay omentsika ny fitokisantsika ary omentsika fahefana hitantana indray ny firenena mandritry ny 5 taona izay. Efa leombonanana isika ka tokony ho mailomailo amin'ity taona ity. Tsy olon'olom-poana mantsy zany filoham-pirenena izany, fa olona izay mitantana ny raharaha iankinan'ny aim-pirenena rehetra, izany hoe hisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny tsirairay ary koa amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ary koa ny fiainam-pirenena, na ny fiainana aitona eto anivon'ny firenena zany na ny fifandraisantsika amin'ireo firenena any ivelany. Ny politika fitantanan'ny filoham-pirenena no ampandroso ny firenena na koa ampihemotra ary koa na koa aza ampivaronakady ny firenena. Ka mila fiovana ifotony sika hoa hialana amin'izao fiainana tsy zarizary iainantsika izao. Miamahantra andro aman'alina ny ankamaroan'ny vahoaka maronisy ary miamitombo miantsana sy mielanelana eo amin'ireo mpanana sy ireo izay tsy manana na dia izay trano isikihana sy sakafo hohanina akory aza. Ka mila filoha manaja izay zo maha-olombelona izay isika, izany hoe zo anana trano hiaina ambany tafo, zo hisakafo, hihinana farafaratsiny mba ho velona, mpianatra ireo zanakitsika ohatrin'ny olon-drehetra, ahita asa hivelomana ary hiaina ao anatin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Ireo no zo fototra antsoina hoe zon'olombelona izay tokony ho hajainy izay filoha tonga eo, ka izay no voto ho atiny ny asa ankinina aminy. Mila filoha koa tsika manaja ny demokrasia, satria araky ny lalam-panorenana dia repoblika demokratika Madagasikara, izany hoe ny maronisa no tokony hitantana ny firenentsika. Filoha
lany amin'ny fifidianana madio, tsy misy osoka, tena misolo tena ireo vahoaka maro anisa marina, ary hiaro ary anatanteraka ny etaetan'ireo maro anisa, ary koa hiaro ny tombotsoan'ireo maro anisa sy ny tombotsoan'ny firenena malagasy. Irariana ho taona fiverenan'ny demokrasia eto Madagasikara ty taona 2024 ity, zany hoe fananana zo aneo hevitra malalaka, zo hivory malalaka, zo anao fihetsiketsehany an-dalambe malalaka, tsy hoe raha vao milahatra eny an-dalambe ny olona dia hanonga-panjakana, sanatria zany ny filaharana an-dalambe tokoko dia fanehoana ny tsy fahafaliana sy fitakiana ny rariny sy ny hitsiny. Raha ny filaharana an-dalambe no mampiongana ny fanjakana, efa tapitra niongana daholo ny fanjakana rehetra eran'izao tontolo zao. Fa matoa ianao matahotra fihetsiketseham-bahoaka, filaharam-bahoaka sy ny hetsy-bahoaka, dia tsy vonona, tsy mahefy zany ianao, tsy mahita vahaolana. Ary ny filoham-pirenena mivadika any amin'ny jadona sy ny herisetra, dia ireo filoham-pirenena amina fitondrana tsy manana vahaolana ho an'ny fiainam-bahoaka izay tantaniny sy ny fidy azy. Ka mba hatongavana amin'izay demokrasia marina izay, dia manantena ary hijoro sika hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara izay hijoroan'ny filoha lanim-bahoaka marina ka hitatana firenentsika araky ny tokony ho izy. Mirary fiverenan'ny firenena tandalana, ary koa manaja ny lalam-panorenana zany amin'ity taona 2024 ity, mba ho filoham-pirenena miay sy miaro ny vahoaka tokoa, fa tsy mampiroro na mamorotra ireo olona izay hifidy azy. Tsy pihina manokana ary antenaina ny iverenan'ny tafo-bahoaka marina, verina amin'ny andraikitra masina ankinina aminy, dia ny fiarovana ny aina sy ny fananan'ny vahoaka malagasy, ary ny fiarovana ny tanindrazana amin'ny fanafiana avy amin'ireo fahavalo avy any ivelany. Antenaina tokoa ny iverenan'ny tena fahamarinana na justisy eo amin'ny fitsarana, zany hoe fitsarana mba ho fitsarana mahaleo tena sy mahefa hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny no isy amin'ity taona 2024 ity, satria raha tsy misy ny fitsarana marina dia tsy hisy zany demokrasia zany. Ary koa antenaina ireo filazam-baovao mba hilaza marina, fa
sy amitaka ary hanely vaovao tsy marina. Ny tena firariana dia mba filoham-pirenena havanina, olona olombanina matahotra an'Andriamanitra no hitantana ny firenentsika, satria izany no afaka hanangana firenena havanina sy taranaka havanina eto amin'ny tanindrazantsika, satria ny mpitondra manao marina no afaka hampanjaka marina eto amin'ny firenena. Koa dia mbola mamerina ny firaharian-tsoa ho antsika rehetra, samy hotain'Andriamanitra daholo isika rehetra, mba andidy ahitany vanina ary hanapaka ahitany tonina, isafidy malalaka ary koa andinika tsara amin'ny safidy ny olona tantana antsika amin'ny taona 5 taona mifanesy indray. Samy ten'Andriamanitra daholo isika tokoa.